Ivadika avy hatrany ao anatin'ny tontolon'ny fampianarana isika sy tontolo ihany koa moa fitsinjovana ho an'ireo ankizy izay ataony Ministera ny Fanabeazam-pirenena ao anatin'ny tanjona amin'ny sy ny fanabeazana ho an'ny rehetra tokoa moa dia nijery manokana ireo ankizy sy tanora mahazo tombontsoa amin'ny fandaharana asa fampidirana ny ankizy an-tsekoly na ASAMA ny Ministera ny Fanabeazam-pirenena nisan'ny fizarana fitaovam-pianarana ho azy ireo. Ankizy misa 4,000 sahany nivondro fikambanana ampisahana ny kilasy ASAMA sy ny PACA manerana ny nosy no mahazo tombontsoa amin'ny reto fitaovam-pianarana natolotra foibe ny fampianarana karabola sy ny fampianarana mamaky teny sy manoratra eo anivon'ny Ministera ny Fanabeazam-pirenena ireto. Ny alakamisy teo no nanatanterahana ny lanonana mpifandraika tamin'izany teny amin'ny tompon'ny fikambanana Sandratra Asa iray amin'ireo rantsany PACA izay mandray tanana ankizy misa 4,0 amin'izao fotoan'izao eny Ambohitrimanjaka. Ny politikan'ny ministera dia ny fampianana ny tahany tsy fahaiza-mamaky teny sy manoratra izay tanjona dia hoe mba hidina any amin'ny 720 isan-jato any amin'ny aorinan'ny 2024. Mety tsotratra izay tanjona izay fa dia ao ihany koa ilay hoe tsy manao zanak'ala tsy misy zaza zanak'ala hafa ao anatin'ny Ministera ny Fanabeazana ka raha nanao andreny fanentanana mikasika ny fampidirana an-tsekoly reny zany ny ministera dia neverina fa ireto ankizy reto na dia hoe noho ny fahasahiranana noho ny samihafa izay mety miahatra aminy dia tsy afaka manaraka an'ilay fianarana azo lazaintsika hoe ilay tokony ho izy zany dia tonga ny ministera zany mitondra ny anjara biriky ihany koa fa tsisy atao zanak'ala hafa zany reto ankizy reto. Ireo ankizy tsy mbola nandeha an-tsekoly na ireo mpianatra voatery ny alan-darana teny an-tsekoly no voakasika ny fomba fampianarana ASAMA na ny asa sekoly afitra malagasy izay tanterahan'ny PACA. Ny ASAMA T0 zany amban'ireo zany ilay tsy maninina tsy nianatra mihitsy dia T2 ny mahindindra. Dia zay no aravina ilay fianarana zany ny fahaizana mba ho tonga hanana farafahaizana afaka manao CE6e amin'ny volana juin zao. Manodidina ny 12 hatramin'ny 20 taona izy ireo no ampianarana mamaky teny sy manoratra ary omanina ao anatin'ny 10 volana hiatrika ny fanadinam-panjakana CEPE ka ao aorian'izay dia misy indray ny fampiofanana arak'asa. Soa azo tato mahay manjaitra sombre air zao dia mahay manao ladina dia mahay manao crochet dia mahay manao pentakofehy dia mahay miteny français ao. Miara-miasa amin'ny fokontany sy ny commune ny fikambanana eo amin'ny fanangonana sy fisafidianana ireo ankizy tokony azo tombontsoa amin'ity ASAMA ity. Ireo ankizy tsy mbola niditra an-tsekoly mihitsy no ataolana ara-pahamehana eo amin'izay fanangonana azy ireo izay.